Raha mpanaraka ny pejy zany isika de mahafantatra tsara hoe ny firenena nosafidiako de États-Unis zany raha hoe te hifindra monina satria efa aty États-Unis am'zao fotoana zao. Raha ohatra koa tsika ka mpanaraka ny pejy de mahafantatra tsara fa nandeha nianatra no nahatongavako taty. De taloha nanana ny fomba fijeriko momba ny États-Unis ohatrohatry ny ahoana zany hoe États-Unis zany. Fa am'zao fotoana zao efa aty de mahita ny zavatra mitranga aty de te hampafantatra antsika zavatra zay hoe hitako zany. De hiresaka momba ny zavatra anankidimy zay tiako zany hoe hitako hoe ankafiziko zany aty États-Unis de zavatra dimy zay hitako hoe tsy de lany vavoniko loatra zany aty États-Unis. De raha ohatra ianao manofinofy mba ho aty Amerika na hianatra na hiasa na hifindra monina fotsiny amin'ny alalana karazana visa maro de raha ohatra amin'ny farany vidéo antsika fa mety hanampy anao hiomana ara-moraly, ara-bola sy ny sisa ara-pahaizana ity vidéo antsika androany ity raha ohatra amin'ny farany ary. Zavatra dimy ankafiziko aty États-Unis sy zavatra dimy hitako hoe tsy de hitako hoe inona no mahatsara anazy moa zany. Nalaiko lisitra mihitsy le izy satria hitako hoe manan-danja be zany ho antsika zay mikasa na hoe maminavina ny mba ho aty États-Unis zany hifindra monina. Voalohany opportunité, averimberiko matetika foana ny opportunité aty États-Unis zany satria ny olona anankiray zany matoa izy te hifindra monina de mba te hanana fiainana hafahafa kokoa, tsaratsara kokoa zany. Iny amin'ilay opportunité ary no tiako tenenina. Raha ohatra ianao ka olona tia miasa, tia mianatra, olona tia karokaroka zany de aty États-Unis zany ny opportunité ho an'ny karazan'olona ohatr'izay zany tena hoe betsaka, tena betsaka zany. De ny faharoa resaka kolontsaina. Efa betsaka moa ny mahafantatra hoe États-Unis dia fifangaroana kolontsaina maro zany. Noho izany lasa mahafantatra kolontsaina be da be zany rehefa hoe mifanerasera tamin'olona maro taty. Zany hoe mampitombo an'ilay culture générale zay efa nananako hatrizay zany. De rehefa betsaka le culture générale ananako sy haiko de lasa mitombo koa zany ny IQ-ako zany par rapport amin'ny hoe za taloha zany. De ny fahatelo manana fahaleovantena be ianao zany amin'ny fanaovana zavatra. Ho an'ny ohatra ny hoe mpianatra any Madagasikara vitsy ny filière afaka misafidy filière zay tianao atao zany ianao. Fa rehefa hiditra amin'ny sehatry ny asa am'izay ianao de somary sarotsarotra ny hitadiavana asa tena hoe mifanaraka amin'izay filière zay. Aty États-Unis n'inona filière ataonao zany rehefa tia karokaroka ianao mahay an'ilay networking tsara de tafiditra amina asa mifanaraka amin'ny filière anao foana ianao. De ny fahaefatra resaka teknôlôjia, efa mivoatra lavitra ny teknôlôjia erak'izao tontolo izao. Aty États-Unis koa de efa tena hoe mivoatra lavitra zany. Inona amin'ilay teknôlôjia zany tiako resahana. Ohatra ianao hoe mila zavatra ianao ao anatin'ny 4 heures ohatra ny ilainao le zavatra. Ataonao fotsiny commande de tonga ao am-baravaranao iny afaka adiny 4 zany. Tsy ohatran'ny any amintsika hoe mbola mila manao rendez-vous amin'olona de le olona nefa tratrany embouteillage sy ny sisa sy ny sisa.
mandoa facture ianao mandoa zavatra ianao klikenao fotsiny le izy de lasa. Raha ohatra misy simba ohatra exemple kely ohatran'izao te hijery ny parallélisme-na tômôbila ianao ny teknôlôjia efa mivoatra be tsy mila hoe jerenina mécanicien ao ambany ao le izy sy ny sisa fa mandalo amina senseur fotsiny ianao de hitan'ilay teknôlôjian'ny parallélisme-nao hoe zao pourcent le izy na zao pourcent. De ny fahadimy faran'ny zavatra zay tena hoe tiako le resaka service clientèle. Raha ohatra zao za manana olana aminay mivola ohatrany de indraindray tsy maintsy hoe miantso ianao na manantona shopina Telma ohatrany na Yazo le izy am'zao zay vao vita. Ny service clientèle na firy alina na firy alina miantso fotsiny ianao de efa voavaha ny olanao, misy amin'ny fiteny rehetrarehetra le izy. De raha reo ary ny zavatra hoe anisan'ny ankafiziko anisan'ny hoe manamoramora satria manamora ny fiainana zany reo zavatra rehetra reo. Inona zany ny zavatra tena hoe tsy tiako aty États-Unis? Voalohany aloha ny immigration aty Amerika tena hoe sarotra tena sarotra anisan'ny farak'izay sarotra par rapport amin'ny firenena hafa matanjaka ohatran'ny hoe Canada sy ny sisa sy ny sisa. Be loatra ny lalàna sy ny fepetra ohatra zao raha ho an'ny mpianatra zay tonga aty mianatra raha te hijanona de tena hoe mandalo zavatra maro ianao vao tafajanona. Be da be ny zavatra fepetra mila fenoinao vao tafajanona ianao. De ny faharoa lafo ny fiainana. Ny fiainana aty États-Unis na de hoe tsara karama ary ianao miala fosa amin'ny fiainana nefany tsy hitany koriny le karamanao tsara. Raha mikarama $2000 ianao de tena hoe mitrongy ianao vao homana. Karama any amin'ny $4000 any ianao mbola afaka miaina somary tsy de maninona satria ny hofatrano lafo be. $1500 ohatra ny hofatrano arakarak'ilay toerana misy anao io zany. De ny fitsaboana koa idirako am'le fahatelo fitsaboana tena lafo be ny fitsaboana aty États-Unis. Raha ohatra ianao ka marary kely de manana assurance ianao tsy de mampaninona. Fa ohatrany hoe mila manala nify ianao de mila atao opération le izy, any ho any amin'ny na manana assurance any ho any amin'ny $2000 any ny vola alohanao raha ohatra ka misy complication le izy. De ny fahaefatra le resaka bus. Aty raha ohatra ianao ka tsy manana tômôbila de tsy maintsy miankin-doha amin'ny transport public zany ianao. Nefa ny transport public nefany tsy misy raha tsy any amin'ny toerana ngezangeza ohatra hoe New York City ohatrany, Las Vegas, Los Angeles sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny amin'ny toerana kely nefa ny misy anao de tsy de misy bus na tsisy bus mihitsiny ary. Raha vao tsy manana tôbila zany ianao de tsy afaka mivezivezy. De ny farany resaka sosialy. Ohatrany any amintsika zao raha mpiray vodi-rindrina de mifampiarahaba isa-maraina mifankafantatra sy ny sisa sy ny sisa. Fa aty États-Unis tsy ohatran'izay le izy. Somary privé be zany ny olona tsy de miditra amin'ny fiainanao izy de hoe samy maka ho azy zany. Rehefa misy olana ihany indraindray ary na misy olana ary tsy de te hiditra amin'izay le olona satria manjary voasaringitringitra amin'iny izy. De raha ohatra ka hoe manam-paniriana zany ianao ny wakaty de tenio tsara reo zavatra reo. Tenio tsara ny resaka finance, tenio tsara ny resaka kolontsaina, tenio tsara zany ny zavatra rehetra satria reo mety hanampy anao reo hoe ho any États-Unis sa ho any amin'ny firenen-kafa. De zay ary fa amin'ny manaraka indray. Maso to.